Efa tena ao anatiny asa tanteraky ny Jenny miaramila amin'izao fotoana izao eto Manambolo Tsirono Mandidy no misy anay eto no toerana anomboana an'ilay fanatsarana ny lalam-pireneny RNB izay mampitohy any Maintirano any araky ny fanamby ny fitondrana fanavaozana izay amakindray ny lalana anatsara n'izany lalana izany mba ahafahany vahoaka malagasy mifamoivoy amin'ity lalam-pirenena ity arak'izany efa tonga eto avokoa ireo fitaovana rehetra izay nomeny fitondrana ny tafika malagasy entiny Jenny miantsehatra ao anatin'izany hoe fanampina ny vahoaka miasa manakaiky ny vahoaka malagasy izany. Eto Manambolo no natomboka ny asa fanatsarana sy famakina ny lalana izay mbola sarotra mampitohy any Tsirono Mandidy sy Maintirano. Arenina atao mitovy tantana ny lalantany mba igodana afaka ivezivezena malalaka ary tsy ampijaly ireo mpandeha rehefa amin'ny fotoanany orana. Ity no asa voalohany tanterahany Jenny miaramila araky ny fanamby ny fanavaozana amelona indray ny asa ny Jenny hipaka mivantana araky ny filany vahoaka. Maneho ny fisaorana feno ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara araka ny fanamby izay nataony anangana indray ny Jenny miaramila. Jenny miaramila moa tsy hafa fa sampana iray ao anatin'ny tafika malagasy ao anatin'ny état-major ny tafika Antanety. Isaorana azy fa totosa somatsara izany ary porofo mivaingana fa tongavan'ireto fitaovana reto tsy vitany hoe tonga tany Tomasina fa tonga tao Antananarivo ary tonga tia Tsirono Mandidy. Mbola misy fitaovana samy hafa ny andalana agny. Sasany mbola ny ambonin'ny sambo dia miandry ny fahatongavantsika. Tanatin'ny fanamby izay nataony koa ny anombohan'ny asa fanarenana ny RN1 na ny RN1 bis izay mampitohy ny Tsirono Mandidy Maintirano. Tsy mbola resaka hoe hanao goudron le ataontsika zao fa hanao ny fomba rehetrarehetra ahafahan'ny fiara mifamoivoy. Dia hanitatra, hanatsara, hametraka resaka kanal lalan-drano, hametraka ambotra faran'izay aingana ireo toerana izay hita hoe sarotra tsy azo alehitsony ary mety misy karazana déviation vaovao atao noho ny tsy fahafahana amin'izay toerana samihafa izay tsy ahafahan'ny fiarakodia vaventy mifamoivoy. Efa tonga aty avokoa ireo fiara lehibe nomeny fitondrana fanavaozana ampiasaina mandritra ny fanatsaran-dalana. Efatr'izay nampikaikaiky ny maro raha ity lalana Tsirono Mandidy mankany Maintirano ity izay mirefy any amin'ny 400 kilometatra. Ireo toerana tena sarodalana araka izany no amboarina maika mba hanamavanana ny fahasahiranan'ny mponina. Zay kosa aloha zao courage be raha ohatra hoe misy azany fanamboaran-dalana zany satria manamaivana ny fahasahirananay amin'ny fampiasana ny lalana satria ny lalana iny tena
mafy lalana iny surtout fa avaratra dia mba mifahavitany lalana zany ny tena mba fanirinay raha ohatra hoe mba vita hatramin'ny farany jusqu'à mainty rano mihitsy zany tsy oro mandidy mainty rano tena mba irinireo vahoaka maro be reo satria tena mijaly tena faly dia faly mihitsy satria vita ny lalana zao mba afaka amin'ny fahasahiranay amin'ny lalana tsara zany mba tsy dia manimba tomobile tsy mijaly ny fiara fitaterana nareo zao namoaka vokatra mitondra vokatra fondra ambanivohitra izy dia faly mihitsy mahita an'ilay lalana vita tena faly mihitsy mba afaka amin'ny karamaka lalana zay amin'ny lalana mba mitsady fiara koza ny bajazy amin'ny lalana vita tsara taloha kely teto ratsy be lalana teto tena mijaly amin'ny lalana tototina be hoe faly be makamasa karamaka sisy hoe tena tongavana maramila ty tena tsara ny tongavana maramila ty ia tena zava-dehibe fijalia le tomobily amin'ny finday vahoaka dia le ratsy le lalana efatra hatramin'ny 5 volana no fempotoana iasany ireto miaramila ireto enjehana alohan'ny rotsakorana orinasa soloa efa namaky lalana teo aloha kosa no hiara isalahy amin'ny fanamboarana sady tondra fandripahalemana ihany koa ireo miaramila ny jeny miasa aty amin'ny manodidina manomboka eto raha isika dia andao aloha hijery ny tapany voalohany ao anatin'ny fanadiadiana dia ny firosony jeny miaramila eo anivon'ny tafika malagasy eo amin'izay fanatotsana ny fanatsarahana ny lalana miala tsorony mandidy iazo any mainty rano izay araka nefa nolazaintsika tao anatin'ny fanadiadiana dia ireo zay tena ratsy tao anatin'ny lalana no hitondrana fanatsarana mba hanomezana azy
endrika ny tena lalana indrindra mba analana ny fasahirana ny ireo mponina ihany koa amin'ny fotoam-pahavaratra. Raha ny tany aloha mantsy rehefa tena fotoana ny rotsakorana dia tena fotoana lava tokoa vao avitana ny lalana miala tsirono mandity mankany mainty rano na mety aza hoe tsy afaka mihitsy ny fiara ka anisany hitondra n'ilay fanatsarana ny lalana ao anatin'izany ny ho anivony Jenny Miaramila. Mampiasa ireo fitaovana fiara vaventy araka ny efa hitantsika ihany koa ny tafika malagasy, ny bulle izay manao ny scarification, ny reprofilage lourd dia manaraka avy aoriana kosa manao ny apport, ny MS sy ny remblai izay manao ny finition miaraka amin'ny compactage mba anatsara kokoa sy anamafy an'ilay lalana ka raha misy aza ny fotoana ny orana dia tsy ahina intsony rehefa vita an'izay compactage izay. Ety antoerana mihitsy ny miaramila eo anivon'ny Jenny satria dia mitoetra eto izy ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny asa, ireo teknisiana izay manam-pahaizana manokana eo amin'izay fanamboaran-dalana izay mifameno amin'ireo solitena sinoa izay miara-miasa ihany koa ao anatin'ny asa tanterahany tafika malagasy. Zara mazo arak'izany ny asa tanterahany Jenny Miaramila, ao ohatra ireo izay maka ny tany amin'ny alalan'ny fampiasana ny fiara hatrany. Raha ho an'ny bulle manokana amin'izao fotoana izao dia efa lasa any amin'ny PK 28 izy ireo ao anatin' izay fanatanterahana ny asa izay. Aorianan'izay kosa nefa vao mandalo ny compactage, izany hoe anoany amin'ny PK 13 no misy azy ireo. Manahoana sy ahoana raha ny fanatontosana ny asa eto anivon'ny Jenny Miaramila. Ny ataona eto izany manao traitement na poignoir, izany hoe ny zavatra nisy teto taloha ratsy be dia nandalovan'ny bulle aloha, ny bulle zany scarifié anazy dia avy eo nandamindamina anazy dia rehefa avy eo vitany ny bulle dia nitondra MS izay na matériau spécifique nalaina tany amin'ny site eo amin'ny 2 km miala eto. Dia remblai zany ny ataona eto hitanao izao ny nivelage manao ny reprofilage, izany hoe alohan'ny anaovana ny reprofilage dia misy ny malaky sazy, izany hoe mandalo ny camion citerne izay malaky mandondraka rano dia ny nivelage ny malaky sel le matériau spécifique dia rehefa avy eo izy manao ny reprofilage finition farany dia rehefa vita izay normal tsara ny teneranao ny rano amin'le matériau spécifique dia mandalo ny compacteur manao finition anazy farany. Rehefa vita rehefa mandalo ny compacteur dia izay ihany mijery anazy visuel moa zay tsy manana laboratoire anaovana planche d'essai fa izay ihany mijery anazy hoe firy passe ny tokony hanaleovan'ilay compacteur. Rehefa hitanay hoe mety izy dia farana teo aloha izany ny asanay, izany hoe izay zany manao an'le mamerina le plateforme ao amin'ny niveau normal satria izy teo tsy niveau normal fa latsaka be tratran'le
orana sy le fotaka be teo nandalovan'ny camion dia nisy lavaka be dia mamerina ny voan'le plateforme zany hoe nitohin'io zany rehefa avy eo mety afaka manao couche de fondation sy couche de base raha ohatra ka anao arobe an'ity lalana ty nisy entreprise anao anazy na hoe tsy haiko izay anao anazy dia manaraka couche d'assise izy dia manao ny couche de liaison sy ny rôlemanga mba manaraka an'io fa ny tena ataonay zany manao traitement le point noir ny tena misy hoana exact moa zany anao ouverture n'ity lalana ty nefa rehefa nijerena izy rehefa hoe anao le ouverture fotsiny dia misy ny tokony hoe ny bulle zany dia manao fotsiny manao le profilage fotsiny ny nivelaise tsy mila mitondra MS zany matériau spécifique fa le tany io ihany zany no amboarina rehefa natao nefa zay dia hita fa ohatran'ny nisy tsy fetezana satria fa nisy partie vitanay point noir voalohany sy faharoa dia nisy fanakiana nisy tsy firesaka nataon'ny olona hoe mamovoka be sy ny tariny dia voatery zany zay mitondra matériau spécifique dia manao traitement le point noir misy dia izy zo hitanareo zao amin'ny sary zao mitondra MS dia nivelaise manao finition sy ny compacteur dia hita fa ohatrany mety le izy hita fa tena mety fa tsy ohatrany mety fa ny tena olana kely zay le matériau spécifique zany lavitra be le tena misy le matériau spécifique tsara fa ny hitanay ety zany azo ampiasaina ihany fa tsy dia tena amin'le hoe qualité 100% fa azo lazaina hoe afaka mba hitenirany trafika mandalo eto angambany izy raha amin'izao aloha izy raha ohatra ny elaela vao avy ny orana zany hoe vitanay izy io vita compactage dia somary tondratondrahanay kely mandritra ny semaine dia ny trafika no mandrenidrenika anazy tsara eo voasokatra tsara ny fossé gauche droite tokony tsy atahorana izy zany raha hoe moavy ny ary ny orana na doavy ary ny orana tokony tsy dia atahorana teny izy am'izay zany hoe ny tena tanjona zany raha hoe vita an'izao le izy fa mila fotoana maromaro miasa vao maraina mandra-pahaliny andro ireo miaramila eo anivony jeny ao anatiny izay fanatotosana ny fanokafana sy fanatsarana ny lalana izay satria dia tanjona anana lalana afaka ifamezivezena na ho an'ny olona na ho an'ireo fiara na ho an'ireo kodiarana izay mampiasa n'izany lalana izany ao anatiny fiainan'izy ireo ihany araka izany no izy ireo tsy maintsy mitovy ety dia mametraka baza manamora ny fandrindrana ny asa rehetra ety atao hoe village Pedroa 32 km 700 miala amin'ny bord de la route ery Tsapany Mahazo Ratsomandidy zay no misy ny base vie centre amin'izao fotoan'izao base vie faefatra izy ty faefatra hatramin'ny nanomboana tamin'ny 7 Jolay 2024 nanomboana ny asa teny Tsopmandidy teny base vie numéro 1 ny base vie centre zany ety ny tsolo zany dia ety no ny organisation rehetrarehetra miainga ny personnel rehetra no miainga fa ny le base vie intermédiaire zay any alohany no le mbola ange sasany pavelany no ny asa rehetra no mampiavaka azy zany ahafahana migere mitsivezivezer le engin aty amin'ny base vie centre fa mijanona amin'le toerana zay akaiky ny toerana iasana zay no mahatonga le fandaminana hoe base vie centre alefa kely be aty mba tsy findrafindrana matetika fa ny le base vie zay ataontsika hoe modile zany le base vie anakirairy iny amin'ny findra arakaraky ny fizotrany asa avy any mankaty avy any Tsolomandidy mankaty ny ampahany betsaka indrindra dia eto ampahany eto fa ny sasany any amin'ny zay misy ny matériel gros matériel moa zany ny engin sy ny akaisany amin'le base vie intermédiaire fandamihana zany amin'izay toerana misy le matériel reny sy maintsy andefasana sécurité isaky ny fin de chantier zany na ny andro fiasana ary dia tsy maintsy misy élément de sécurité foana miaraka amin'ireny engin reny amin'izay toerana misy azy mba hisoroana mety zavatra fanafiana tsy ampozana ankabony izy avy zany mandefa ny ohatsika hoe ny
firindrana asa matetika manana olana resaka fanina izakay manao materiel izay ezahana vahana tsikelikely eny araky ny fahafahana manao zany ankehitriny efa presque vita daholo reo engin zay nahana olana toy ny veleuse bulldozer dia inona fa andeha araky ny teknizy ny asa eoeky anzy ina zao no tena andraikitrao aty caporal d'ordinaire za ty dia ina le asan'izay caporal d'ordinaire zay zany tompona andraikitra mahandro sakafon'le miaramila miasa ty dia ahoana le fandrahoana sakafo zay vo maraina be dia efa mifody mahandro sakafo dia omena sakafo tsara ny miaramila mihena le asa inona izy zany lasary voatabia lasary voatabia zao hoe io manahoana fiainana anaty vovoka aty aloha somary mafimafy kely satria sady mena maina mandeha tsara nefa ny asa mandeha tsara daholo ny asa manahoana mifandraisa-mimponina anareo aty ihany koa ny mponina moa faly aty mandray aty satria faly amin'ity fanamboarana ny lalana aty ty lalana aty zany dia maro reo agent na automobile zany efa nanamboatra n'izy ity talohany zao nanamboarana azy zao fa rehefa tonga amin'ny fotoam-pahavaratra satria be dia be le camion famezivezy potika ihany fa izy zao raha afa vita io ka tonga amin'ny fotoam-pahavaratra dia tsy toy ny nahitanareo azy am'izao ka fanamboarana ny lalana aloha am'izao zany dia finaritra zay ary mahafaly anay ary sorana ny fitondram-panjakana izay taloha tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika zay Andriamatoa Mikael ka isorana azy satria zava-dehibe aminay satria taloha taty tsy tonga n'ireny bajaja lasa misy bajaja dia mienana ny fren'io taxi brosy io aza satria telefonena reny dia tonga dia maky izy nareo zany tsy voatery hoe mandeha tongotra tso zany nareo rehefa hoe mandeha any Tsirony mandidy ihany na ohatr'izany misy ihany mandeha tongotra satria akaiky ihany ho Tsirony mandidy eto aminay dia mandeha tongotra ny sasany mandeha bisikileta ary zay mitondra entana moa dia tsy maintsy mandeha taxi brosy manahoana indray le fiarahamonina fiainana miaraka amin'ny zareo hoe nisy engin tonga eto misy miaramila mifamezivezy eto ohatrany ahoana zay le fiarahamonina ndray moa dia atao hoe zay aty ambanivohitra dia manana ny fiarahamonina anay aty dia rehefa tonga indray moa reo miaramila reo izy manana ny fiainany mahamiaramila azy dia mahay miaramonina tsara aminay kosa aloha izy mifanaja mifanome voninahitra zay mantsy zao varotra kafe sy mofo ao dia tonga ao izy ireo zany dia sotro kafe sy mofo dia fampiarahaba tsara manao ahoana tompoko fandray tsara tena mifankahazo ao koa ary dia finaritra mihitsy zay misy an'izy ireo sady anisan'ny zava-dehibe koa moa dia mandroso ny varotra zay ataonay satria manana zavatra mba misy antoka koa zany amin'le resaka fandriam-pahalemana zay efa mba misy miaramila mandandana ny tanàna ao dia zay mihitsy eo anoloany zany mihitsy dia tena matory mihetrina mihitsy zay tena matory zany hoe tena matory zany hoe misy anay any aloha misy olona karamainy fokon'olona zany miambina ny tanàna tsy matory zany misy maromaro izy eto tanàna fa kosa hafa mihitsy zany hoe misy miaramila andeha hoesa zany ianao miaraka amin'ity angaty ty za zao dia andeha anataka rano ketsa any atsahany satria le ketsa raha vao be rano loatra dia tsy dia mety tsisy rano koa izy dia ampidirana sady aminareo aty mamokatra vary be mihitsy dia ahoana le famohanan'le vary hatramin'izay amin'le lalana somary sarotsarotra any camion indray betsaka azo amitividy aty ambanivohitra izy
tsy problème mihitsy ny famoahana ny vokatra zany satria camion vezivezy tena mivezivezy ny camion. Andao ro jerentsika ny ampany amin'ireo lalana efa vita ko. Mahavelombolo ireo mponina raha mahita ny ampany efa vita izay sady manome endrika malalaka be velarana ho an'ny lalana no tsy ahitana vovoka be ihany koa. Santionany ihany anefa ireny na rahantsika teo ireny fa araky ny efa nolazaina dia samy manana ny anjara asany avokoa ireo teknisianina arakaraky n'izay fandaminana sy ny fifaminona ao anatin'ny fanatodisana izao fanamboaran-dalana izao. Commandant, inona zany zao le asa ataonao eto? Ny asa ataoko eto zany resaka foisonnement mangady ramblea zany hotomin'ny camion anaovana an'le lalana. Ina moa ny anaran'ity engin be anareo ity zao? Ny ity engin ity no atao hoe pelle hydraulique HNI. Dia miala n'ity resaka ramblea ity izy dia manao excavation resaka manokatra canal. Zany hoe misy karazana tany ampiasaina ve zany rehefa le ohatry zao sa ny tany rehetrarehetra mety daholo? Misy karazana tany ampiasaina ianao zany miara-miasa amin'ny conducteur de travaux milaza izy fa ty tany ty no mety dia no mangady le tany zany mizara telo le somary fasipasoka no ilaina fa voiny favo mivadika fosy dia mijanona satria malama izy raha voanaovana lalana fa ny tany mena sy misy fasipasoka ihany no mety. Fanamarihana kely angamba mikasika zay resaka jugement meuble zay tsara marihana fa ny miaramila tsy miasa irery ety satria ny miaramila miara-miasa amin'ny ministère public ary ny étude géologique nataony LNTDB misy document mikasika ny arana bus ty zay nahafahana namantatra ny localisation ny jugement meuble ety amin'ny manodidina ny lalana mampitoy any Tsiomandedy sy ny Maintirano. Dia rehefa amin'izay fotoana zay zany mandritry ny fotoana zay anamboarany anokafany miaramila ny lalana mampitoy ny Tsiomandedy sy Maintirano dia amin'ny alalan'izay document nomeny RTB zay no akana an'le jugement. Santionany ihany ireny narantsika teo ireny fa araka izany dia mitohy hatrany ny fanatanterahany Jeny miaramila miasa amin'ity lalam-pirenena RN1 bis ity anatrarana n'ilay tanjona araky ny fanamby efa napetraka ao anatin'izay fanokafana sy fanatsarana ny lalana izay mba ho azony rehetra ifamezivezena.